Nanamafy moa ny préfet ny Nozibe fa anatsara sy anamora ny fikirakirana ny asa ity fidirana amin'ny digitalisation ny fiankonana ity fa nampanazavana avy hatrany. Ny zava-dehibe moa zany amin'ilay digitalisation dia ny fanamorana ny asan'ny solon-tenam-panjakana na ny préfet zany na ny chef district satria maromaro ihany ny asa ka rehefa mandeha zany digitalisation zany manamora ny asanay zany, manamora ny fitantanana ny lafitany indrindra moa zany amin'ny resaka ny kopia ny karapanondro ny fitantanana ny olombelona amin'ny zavatra rehetra mihitsy zany dia miamora zany izy vokatra izay digitalisation zay ataon'ny prodigy. Oui, ny zava-dehibe moa zany dia zao ary zavatra azo lazaina zany dia zao hoe lavalava ny procédure, lavalava zany lalana aleha ao amin'ny resaka fahazoana karapanondro na ny fanaovana ny kopia fa rehefa mandeha zany zay digitalisation zay dia fohy kokoa zany, mihena zany ny fotoana lany mihena zany ny lalana tokony andehanana ahataratara izay fahazahoana an'izay karapanondro na ny kopia izay. Izy moa zany be dia be ny zavatra tafiditra ao anatin'izany digitalisation zany vao resaka teo misy ny resaka connexion misy resaka fitaovana maro isan-karazany zany ilaina ao anatin'izany ka miankina amin'izay fahazahoana an'ireo fitaovana ireo zany hoe zany ny environnement ilaina ao anatin'izay zany rehefa misy zay mora zany ny fanaovana azy.